izay ny tompony tany. Izany no hevitra izay atolotr'ireo kristianina avy amin'ny fiangonana samihafa tany Malta ho amin'ity herinandro ny fiara-mivavaka ao amin'ny firaisana ity. Malta izay azo lazaina fa vavolombelona. Vavolombelona nahita ny fahatsaran'ilay Andriamanitra izay tao amin'ny Paoly, notorian'ny Paoly ary nozarain'ny Paoly tamin'izy ireo. Hanika izany nosy izany dia anisan'ireo azo lazaina fa berceau na ilay akanjaza na ilay ataontsika hoe fandrian-jaza izay nibeazan'ny fivavahana kristianina, izay niely rehefa niala tao Jerosalema, nitety an'i Jodia, namakivaky an'i Samaria, ary tonga hatrany amin'ny faran'ny tany araka ny teny fikasana. Paoly apôstôly nijoro vavolombelon'Andriamanitra fa indrindra ny fahatsaran'Andriamanitra, nefa gaga ary ny mpanoratra izay ambarano fa ilioka izay tsy iza fa sekreteran'ny Paoly, ilioka rehefa mitantara dia azo lazaina hoe maneho fanambarana, milaza fanambarana miavaka. Naneho fitiavana manokana taminay ny tompon-tany, fitiavana manokana. Raha eo amin'ny mpanoratra ny filazantsara dia manana ny heviny lehibe izany hoe fitiavana manokana izany, satria ny olombelona rehetra dia mino ny fitiavana, ary azo lazaina aza fa mifampitaona, mifankatia. Ny razantsika dia ny lazombenombery mifankatiava raha mbola velo, fa ny maty aza teo maro. Ety an-tany any no afaka mifankatia, izany no ambaran'ny razana malagasy. Ary iza eto ambonin'ny tany no azo lazaina hoe mandà, azany atao fitiavana izany. Saingy ny soratra masina kosa dia manambara amintsika fitiavana hafa manokana, fitiavana izay naseho aloha, tsy nilambara aloha, tsy nitoriana aloha, fa naseho. Ary izany no nambaran'ny soratra masina azy, Andriamanitra nampiseho ny fitiavana antsika. Fitiavana lehibe izay nahatonga an'Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana dia Jesosy Kristy. Jesosy izay azo lazaina hoe nafoy ny zavatra rehetra, araka ny nambaran'ny Paoly azy eo amin'ny epistily ho an'ny Filipianina. Nafoy, namoy, nandao ny zavatra rehetra noho ny fitiavan'ny ray antsika. Tiantsika dia tiantsika Andriamanitra. Ary zany fitiavan'Andriamanitra zany dia napetrany tao amin'ny Jesosy, nentiny ny tiantsika tamin'ny fietsika, tamin'ny asa izay tsy misy to azy. Fitiavana ambony izay tsy misy to azy dia ny fitiavana mahafoy ny aina ho an'ny hafa. Fitiavana izay mahafoy ny ainy ho an'ny olomeloka, ho an'ny olona mpanao ratsy, ho an'ny olona izay azo lazaina azy fa namingaviana azy. Izany nambarana teo amin'ny azo fijaliana, mamelany ely tsy fantany izay atany.
io fitiavana io maneho ny hatsaran'Andriamanitra ary dia ambarany baiboly fa fitiavana hafa io misy teniteny ilazana ny fitiavana raha ny soratra masony jerena ny teny iray voalohany dia ny teny hoe eros zay azo lazaina fa fanehoana fitiavan-tena fitiavana zay tsy mitady afa-tsy zay mahafaly ny tena sy mampetipety ny tena tsy mitady afa-tsy mitombotsoan'ny tena ary io eros io rehefa iainan'ny olona dia antsoina hoe egoisme. Ny teny faharoa ilazana ny fitiavana dia ny fifandraisana zay ateraky ny fiarahamonina na ateraky ny fifandraisana araka maolona antsoina hoe filia. Ny fitiavan-janaka, ny fitiavan'ny fankatiavan'ny firaitapo, ny fitiavan'ny ray aman-dreny, etsetera. Ny fitiavana koa nantsika hoe fahalahina eo amin'ny fiarahamonina amitié. Fa ny fitiavana fahatelo zay ambaran'ny soratra maso dia ny fitiavana agape zay tsy hoe fitiavana fotsiny fa fitiavana azo lazaina hoe olona personne satria Andriamanitra mihitsy no fitiavana. Zany nanambarany ny epistily ny jaona azy Andriamanitra dia fitiavana ka zay manana an'Andriamanitra mitoetra ao amin'ny fitiavana. Fa niritsika ane zany ity sy ifankaty zany fa ny lakile ny fitiavana tsy mety levina dia tsy misy afa-tsy ny fanahy n'Andriamanitra na ny toe-pana araka n'Andriamanitra. Ary io tsy volena, io tsy amboamboara fa io raisina noho ny fananana an'i Kristy ao anaty. Zao mampieritreritra ireto malite reto dia mbola tsy nandrainy fivavahana kristiana. Azo lazaina zao hoe tsy mpino. Rehefa nahita ny reto vaky antsambo reto jiatry ny etsika ny orana tany dia nanao ny atao hoe ny fananana tsy ho zavatra ka dia nandray nikarakara nampiantrano nandritry ny telo andro ary rehefa andeha ary reto azo lazaina hoe reto vaky sambo reto dia novatsiny zay zavatra milaina. Manahoana rezany, manahoana rezany. Ary izany ny tsara marina indrindra ho atsika. Nanana fitiavana manokana ary nanana fitiavana manokana reo tao marina ireto. Ary zany fitiavana manokana zay nanana amin'izany navakivava ny kristiana tahaka ny Lioka, tahaka ny Paoly dia natao hampieritrerentana antsika. Zao manko isika samy kristiana azy mizarazara tsy mifankaty, tsy mifanao soa, tsy mahay mifampiantrano. Isika samy zanak'Andriamanitra azy, tsy ataoko hoe tsy mitovy finoana fotsiny fa na mpiray fiangonana azy. Ngamba tsy atoro amin'izany ao anatin'ny fiainan'ny fiangonanao dia misy disadisa. Na protestante io, na katolika io, na inona io, na ino, misy. Ny sasany loha ny fiainana. Ny sasany kosa dia zana reny. Jesosy Kristy ny fanehoana le fitiavana ambony indrindra tsy misy to azy. Fitiavana manokana, fitiavana hafa no nasehony reto malite reto. Manahoana kosa sika kristiana. Raha
kristianina ve teo mitoeran'ireo nanao ohatran'izao mety nahavakivava ary zany ny fanontena tsy maintsy mipetraka movy ny fitiavantsika zay asehontsika mahavakivava dia ndeha ary jerentsika vetivety ilay Andriamanitra fitiavana. Ilay Andriamanitra tao amin'ny voninahiny, tao amin'ny fahalebiazany, tao amin'ny heriny, tao amin'ny fanjakany, tao amin'ny fahatretreny, zany Andriamanitra zany tsy miolombelona hoe za ty efa sambatra inona moa ny raha rehetra zany. Tsy any. Fa Andriamanitra fitiavana, mihetsika ny fony, onena dia tonga namangy antsika ary tonga hamonjy antsika sy hanafaka antsika, tonga hizara amintsika zay ao anatin'ny fahalotona ny fahadiovana, zay ao anatin'ny fahamaizinana ny fahazavana, zay ao anatin'ny tsy fahalalana ny fahendreny, tonga hitondra amintsika zay ao anatin'ny fahafatesana sy ao amin'ny aky ny fahafatesana, ny tena fiainana dia fiainana lehibe. Io Andriamanitra io dia tokony ho fantatsika fa tsy Andriamanitra ny kristianina rehetra, kristianina fotsiny. Tsy Andriamanitra ny kristianina fotsiny io Andriamanitra io, fa Andriamanitra ny olona rehetra satria nahary ny olona rehetra. Fa ny sasany fotsiny manaiky azy, ny sasany tsy manaiky azy. Ary na tsy manaiky azy aza ny tiaviny, zany manambaran'ny tompo azy, mba hahatonga antsika hanao soa ary tsy hanavakavaka. Faoka ho tonga tahaka ny zanaky ny rainareo any an-danitra ianareo izy, fa izy mampirotsaka ny ranonorana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, amin'ny mamposaka ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Zany elele raitsika io e. Tsy godontsika ho antsika rery io, tsy maintsy zaraina io. Ahoana nefa nizalantsika izany Andriamanitra zany? Amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara, mandehana ianareo. Ary ahoana nitoriana ny filazantsara? Tsy efa vita amin'ny opéra sy pastera ve zany? Tsy efa vita amin'ny pastera sy etenina ve zany? Ny diaka. Antsika rehetra ny afatra. Ahoana nitoriantsika zany? Fahatsaran'Andriamanitra zany. Dia amin'ny fanehoantsika, amin'ny toetratsika, amin'ny fihetsintsika, amin'ny tenitsika, amin'ny asantsika hoe Andriamanitra tsara natao anatiko ato. Andriamanitra fitiavana natao anatiko ato. Ilay Andriamanitra tsy nanakombona ny lanitra ho ato na dia nikomo tamin'ny aza, fa nitady. Tsy zany hoe nitady azy fa izy nitady azy. Tsika nie nitady azy fa izy no nitady antsika, na fohy ny lanitra. Asa raha azonareo fesitra ny kilomètre ny nalanana ny nitady azy hitady anao. Tsisy marefo zany ny fitaovana siantifika. Zany ilay Andriamanitra izay miseho amintsika. Ary zany Andriamanitra zany ny te hiseho amin'izao tontolo izao amin'ny alalako sy amin'ny alalanao, amin'ny teniko sy ny teninao, amin'ny fihetsiko sy ny fihetsikao, amin'ny asako sy amin'ny asanao, amin'ny asantsika fiangonana, manahoana. Miverimberinao amin'ny Baiboly ny teny hoe fitiavana ny hafa. Ho an'izay mandalina eo amin'ny lafin'ny littérature sy ny filozofia, ny atao hoe l'autre. De là, c'est une dualité. L'autre, c'est ce qui est différent. Ce qui n'est pas comme moi. Des fois même ce qui ne partage pas. Ni mes opinions, ni même ma religion. Faireny, ny tian'Andriamanitra ampisehoana koa ny fahatsarana. Ka manahoana? Kanefa indrisy. Amin'isika tovy samy manana ny Kristy tompo aza. Tsy miseho zany fitiavana zany, tsy miseho zany fisokafan'ny fo zany, tsy miseho
izany fandeferana izany tsy miseho lay atsaram-po maika fa amin'ny any ivelany. Ny taonantsika mpieritreritra antsika ny malite izay tsy nino aza na vitsy zany ka nahoana ary manao ahoana isika miteny fa mino atao mpieritreritra zany. Ary tsy misy hoe pastera na diakra na mpitondra na entina ao anatin'izany fa ny kristianina rehetra no ampieritreritin'izany fihetsiky ny tany marika zany. Ary tsy nahagaga raha nandreny filazantsara, tsy nahagaga raha to ka mbola tsy nitsena fotsiny fa mbola nanatitra sy ny raso ho any reto vaky an-tsaina reto izy. Efa tao amina manko, efa tao amina le etaeta. Inona no nilainy? Ny herim-panahy. Ny herim-panahy zay atonga izany etaeta ao aminy zany ho zavatra mitoetra ary tsy ao marita ihany, tsy mandritry ny fiainany ihany fa manrak'izay. Ary zay no différence. Izao tontolo izao koa ngeka mifankaty ny malite koa ary niterainy izy saingy izao iainany hatrany amin'ny mandrak'izay ve zany fahatsarany zany. Fa ho antsika zay nandray le mandrak'izay toetra ao amintsika eto ka hatrany amin'ny mandrak'izay zany, lalana ho amin'ny mandrak'izay zany, ary fitaomana ny hafa ho amin'ny mandrak'izay zany, ka aza afa-po fotsiny amin'ny asa soa fa ilaina ny manao asa soa. Fa raha tsy zany tsika tsy zanak'Andriamanitra. Ary ilaina ny mifankaty fa raha tsy zany tsika tsy zanak'Andriamanitra, saingy aza mianona fotsiny ny amin'ny vetivety, ny amin'ny ety an-tany, ny amin'ny zavatra mandalo. Fa misy iraka izay ampitondrain'Andriamanitra ho antsika dia atonga ilay fitiavana manokana, atonga ilay etaeta tsara ao anatintsika. Voalohany hitoetra tsara, hiseho ho hitan'izao tontolo izao, fa indrindra iainantsika hatrany amin'ny mandrak'izay, iainantsika tsy manam-pahatabera. 3 andro no nampiantranony reto malite reto any Paoly apôstôly sy reto ny ara-ditamo. Ny 3 andro dia ny 3 andro ny fahatanterahany famonjena, ny 3 andro ny fahatanterahany fananganana. Dia antsika fa ny fitsanganana amin'ny maty midika ho maha-olom-baovao. Niara-natsangana tamin'i Kristy izy mba ho olom-baovao. 3 andro zay nahatonga reto ny raisamy tamin'i Paoly reto olom-baovao. Ny hevitra ny Paoly ho Andriamanitra azy, ary tsy mahagaga zany satria tao amin'ny Paoly Andriamanitra. Na dia diso aza ny fijery dia misy fahamarinana tao an'izany, isan'ireo Andriamanitra io. Tsy marina zany kanefa misy fahamarinana tao amin'ny Paoly Andriamanitra, miasa tao amin'ny Paoly. Hanika tsy matin'ilay menarany izy, hanika tsy niletika ny sambo satria miaraka taminy ireto tatsambo ireto, ary hanika voatory ny filazantsara satria tiny ny tompoko ny atonga nyreto malite reto tsy ionona fotsiny amin'ny fahatsarana ety fa andray le fahatsarana mitondra ao amin'ny mandrak'izay Jesosy Kristy fiainana. Jesosy Kristy fiainana mandrak'izay. Ry havana malala amin'izao fotoana ny fampiraisana izao,
dia aoka tsy ho adinontsika fa ny tena fampiraisana maharitra dia ao amin'ny Jesosy Kristy. Aoka tsy ho adinontsika fa ninonina fahatsarana, ninonina fetezana raha tsy ao amin'ny Kristy zany dia asa maty ihany, asa mandala. Fa ao amin'ny Kristy kosa ny fifankatiavana, ny fifanoana, ny fahaizana mifandray, ny fampizarana fiadana, zany hoe fampiavanana ao amin'ny Kristy kosa. Ny fandeferana sy ny faminram-po zay fampitoerana ny fitiavana araka araka ny lazany Jeremia azy hoe fitiavana mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra antsika, zany namparetany faminram-po. Ao amin'izay tsisy ny faminram-po tsy maharitra ny fitiavana. Ao anatin'izany rehetra zany dia taomin'Andriamanitra isika ho vavolombelona, manomboka amintsika samysika, manomboka ao anatin'ny fiangonana, manomboka amintsika samy kristiana, fa indrindra eo amin'ny any ivelany. Raha vao mivoaka eto mitan'ny olona tokove ny fahatsaran'ilay Andriamanitra velona kontsika. Move atsika antoka fa afaka nampita ny filazantsara, ny tena filazantsara tamin'ny manodidina antsika isika, tsy tamin'ny teny fa tamin'ny asa sy tamin'ny fanimpitiavana. Zany no afatra ao antsika. Atonga izao asa fampiraisana izao ho tanteraka, ary ny mahatanteraka azy tsy ny isan'ny fitaom-pivavahana ataontsika, fa ny mahatanteraka azy dia ny valy ny vavaka ampo tanterahantsika miaraka anaty fiangonana mba hahatonga antsika handray ny fampiraisana amin'ny Jesosy Kristy, ary hahatonga antsika haneo an'i Kristy amin'ny fahafenoana, tsy amin'ny piray finoana ihany fa hitatra hatrany amin'ny olombelona rehetra, satria ny olombelona rehetra no tian'Andriamanitra alaiky ny fiandrianany, ny olombelona rehetra no tian'Andriamanitra hita ny fahatsarana. Zany misy antsika misionera izao sy ianao, irahan'ny tompo amin'izao tontolo izao. Mbola misy 300 andro mahery ny taona 2024 azo amintsika mijoro vavolombelona zany, ary azo amintsika mahasitraka amin'ny tompo. Fa rehefa faly amin'izany ny tompo, inoko ary inoko fa inonako ho tanteran'Andriamanitra marina tokoa ny fampiraisana ho voninahitry ny ray, zanaka ary fanahy masina, ilay firaisana mandrakizay mandrakizay. Ho azy eny ny voninahitra ary geny ho an'ny mino rehetra ny fahatanteran'i Kristy, ary ny fanehoana ny fitiavan'i Kristy izay tsy misy toazy, ka fitiavana manokana nentin'ny tompo-tany nandray Paoly sy ny namany, fa fitiavana tsy misy toazy, fitiavana lehibe, fitiavana izay ambony noho ny fitiavana rehetra. Izany kosa ny tian'ny tompo andraisanao ny namanao, eny andraisanao na ny fahavalonao azy, satria reny rehetra reny tian'Andriamanitra olona, tian'Andriamanitra anaiky ny fiandrianany. Ivavakisika misaotra anao zay tompo noho ny teninao, fa ny mitongotra sy fanazavana ny lalana azoany mizotra amin'ity taona vaovao ity, ho amin'ny misiona tsara izay napetraka ao amin'ny fiangonana, fa apetraka ao indrindra eo amin'ny kristianina rehetra. Misaotra anao zay fa tsy maniraka fotsiny ianao, fa manaiky ara-dalana aminay ary manaiky amatsy anay amin'ny hery ny mpanay avy any ambony. Meteza fanahy masina hiasa aty anatinay, meteza fanahy masina hiasa eo anivon'ny fiangonana, meteza fanahy masina hanova ny fiainana amin'ny alalan'ny teny